Vao mahakasika ny sosialy avy hatrany amboantsika ny fampahalalam-baovao. Manoloana ny vary afaran'ny fitondram-panjakana hanenana ny vidin'ny vary eny an-tsena ho 507 sy 700 ariary isaky ny kapoaka. Manao antso avy amin'ny tompona andraikitra voakasika ho entitra amin'ny fanariah-maso ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Maro manko ireo mpanararoatra sy tsy manara-dalàna araka ny fanehoan-kevitra. Tokony atao ihany koa izay hanafainganana ny fanapariahana ireo mba hipaka amin'ny mpanjifa tokoa hoy Lalaina Razafindralambo. Ny andinindin'izay ary eo amin'ny rindran-tsary ny Ertrina Rakotoniaina. Manomboka midina ny vidim-bary eny an-tsena ankehitriny hatramin'ny nahatongavan'ny vary 10 taona izay fanampiana avy amin'ny firenena sinotany amin'ny voalohan'ny volana janoary. Efa misy vary 700 ariary isaky ny kapoaka eny an-tsena amin'izao. Antenaina fahampidina hatrany amin'ny tanjon'ny filoham-pirenena dia no 500 sy 700 isaky ny kapoaka ny vary fotsy nafarana ary 700 ariary ny vary mara. Tokony ho entitra ireo mpanara-maso amin'ny mety sy ny mpanararoatra sy ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatry ny varotra indrindra ity vary mora ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ity hoy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Mila petraka ihany koa ny politika mazava tsara satria hialana ny amin'ireo mety ho solafaka ka andeha indray akatombony kely na bénéfice kely ny amin'ny vidiny io vary izay napetraka io fa mazava ny vidiny. Ny vary mara izay nafarana dia fieranao 700 ariary ny kapoaka. Ny vary Bolilex 500 sy 700 ariary miaraka amin'ny vary Global Rice. Tokony hanao ny ezaka rehetra ihany koa ireo tompon'andraikitra naparitaka haingana ireo vary ireo ho jifaina eny an-tsena. Ao anatin'izany ny ministera voakasika, ny SPM ary ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Tokony omen'ny sefy-fokontany distrika lalana sy baiko ihany koa ireo sefy-fokontany anentana ny mpivarotra eny anivon'ny fokotany andreketany andraisy hivarotra ireo vary nafarana ny fanjakana ireo. Fa eto izahay dia efa hiteny sady amin'ny chef district isaky ny fokotany ny hoe omeo alalana ireo sefy-fokotany ireo mba afaka ny hoe hiteny an'ilay mpivarotra na épicerie eo amin'ny fokotany izay iny mba hakan'ireo vary izay ho atoboka eto amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny any amin'ny faritra ihany koa zadino fa ny faritra ihany koa dia mahazo an'io vary io. Raha tsy ahivina fa omaly ihany koa no nisy vary tonga 504 sy 4 alina taona natao Toamasina anatevenana ireo vary efa nafarana ary mbola hisy 7 alina taona andrasana ho ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana.